Tsy vitsy amin'ireo sekoly no mamarana ny telovolana voalohany araka ny fanambara teo dia maro ihany koa ireo ankizy no mikarakara fety, mikarakara fiarahana ihany koa rehefa manakaiky tahaka izao ny fety. Isany amin'izany ny tetsy anivon'ny sekoly Christelle Park tetsy Behoririka araka ity tato-baovao entin'ny Ravaka Randriamanalina sy Mamra Samuel ity. Nankalaza ny fetin'ny Noely ireo mpianatra teto anivon'ny sekoly Christelle Park Behoririka androany teto amin'ny kafetaria Antanimena. Nanana anjara fanentanana tamin'ny fampisehoana teto avokoa ny kilasy tsirairay avy. Manao spectacle zany ny ankizy androany dia sasany manao danse, sasany manao chant, dia vita ny spectacle ny ankizy dia mizara kilalao Père Noël. Environ eo volana teo zay nanovana an'ity dia nanovana an'ity mba ho fampafoana ray aman-dreny mba mahita fety ataon'ny ankizy ao am-pianarana izy satria ao am-pianarana tsisy mahita ny ray aman-dreny mihitsy dia izao izy manao spectacle dia natsoina koa ny ray aman-dreny hanatrika an'izany. Amin'ny mahafanamarina ny fetin'ny Noelasy dia tsy nivoana tamin'izay ny hira sy dia ary ny haingon-tsehatra teto. Taona moa ny sokatra teto Antananarivo ity sekoly manaraka ny fampianarana fiteny frantsay ity ka ny garabola sy ny ambaratonga fototra voalohany no misy eo anivon'izany sekoly izany.